dia faly indray miarabantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandarana miomana ity saorantsika ny ray avo indrindra na ary ny lanitra sy ny tany nanome ny tombonandro avelomantsika ary noho ny famindrapony sy ny fahasoavany mbola afahantsika miaino azy indray zao ary mandray ny afany mandray ny teniny izay manamasina atsika ary manamarina atsika mba hatonga atsika ho tafiditra ny fanjakany rehefa ho avy izy ary hoy ny lohatenin'ny fandarana miomana iaona amin'ny Jehova ray de tena hoe miomantsika ary mba ho vonona ny atsika rehefa ho avy izy zava-dehibe ny andraisantsika n'izao teny izao satria ho avy tsy ho ela ny tompo Yehoshua mpanjaka ho avy tsy ho ela izy ary rehefa ho avy izy dia andray fiangonana masina tsy misy petipetana tsy misy fiketronana fa fiangonana be voninahitra sady tsy manatsiny ary matoa izy mitaky an'izay dia afaka atao zay ary tanteraka zay no ny famonjena nataony teo amin'ny azo fijaliana misy masina miteny hoe nofo ihany nofo amandra ihany mbola atao tany ihany tsy maintsy manota kely tsy maintsy solafaka kely fa raha manana n'ilay mpanjaka ny mpanjaka sika ilay tompony tompo sika Jaona toko fahalohany 2:12 dia milaza hoe izay rehetrarehetra nandray azy izay nandray an'i Jesosy zany ho tompo sy mpamonjy Jesosy lay teny tonga nofo rehefa mandray azy sika dia manana hery sika ho tonga zanaky ny ray tonga zanaky ny avo indrindra ary zay hery zay afahantsika manohitra ny nofo manohitra ny fahotana manohitra ny filana manohitra n'izao tontolo zao Jaona voalohany toko fahatelo dia milaza koa hoe izay nateraky ny ray dia tsy manota tsy mahay manota satria ny vony ny toetra ao aminy zany hoe le teny ny ray ny toetra ao aminy lay mpanjaka ny mpanjaka sy le tompony tompo no mitoetra ao amiko ary tsy andevo niota itsony ahako tsy andevo ny fahotana itsony ahako zava-dehibe zany ry havana malala zay mandray zao afatra zao satria fahoriana fijaliana zany makany amin'ny elo zany zany makany amin'ny fahaverezana zany zany makany amin'ny afo mamay mandrakizay zany marary mijaly fahadiran'ovana ory mandrakizay zany fahadiran'ovana zavatra mampatahotra zany zavatra mampahory zany ary tiany tompontsika tsy hoany fa andova le fiainana mandrakizay fa zany rehetra zany ny foroniny hoan'ny devoly sy ny anjeliny fa raha manototsika ary mini tsy mitandrina zay lazaintsika ary tsy manaiky an' Jesosy mpamonjy ho tompontsika dia lasa anyny misy atsika ary sofa mbola omeny fotoantsika hiomana ary omeny an'izao teny zao mahafinaritra ane zany any an-danitra zany rehefa mamaky ny apokalipsy ianao any amin'ny toko faraparany any ny lanitra feno fahatsarana ny gorodona volamena ny tamboho vato maro sosina vato sarobidy ny rano madio ny renirano madio mangano hoany fa mirapiratana tsy misy aretana tsy misy alahelo tsy isy tomany tsy isy ranomaso tsy isy fahafatesana satria nahoana efa voavonjy ny Kristy mpamonjy voavonjy ny Jesosy tompo ary indrindrandrindra ahita azy sika izy le feno fitiavana le feno fahatsarana le feno hery le feno voninahitra ary tapitra ny aditsika sy ny fahoritsika zay fijaliantsika fa izao mila fahamasinana raha hiditra any fanjakantsika ato amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ny andininy fa roa dia zao ny voasoratra Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy faharoa fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'i Jesosy tompo fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fijangajangana mba samy hafantatra izay azonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy amin'ny filana fotsiny tahaka anjetrisy izay tsy mahalala an'Andriamanitra mba tsy hisy anao saina hifetsin-dralahany amin'izany fa ny tompo no mpamaly amin'izany zavatra rehetra zany toy ny lazainay sy nambaranay taminareo raha teo fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitoana fa amin'ny fahamasinana koa izay mandady dia tsy olona ny laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanamasina amen zany hoe raha mamaky an'le teny teo tsika ny takin'ny ray antsika dia ny ho masina amasina antsika hifadiana ny fijangajangana
satria ny ray tsy niatso antsika amin'ny fahalitoana fa niatso antsika ho amin'ny fahamasinana. Ry havana malala, kristianina malala, na iza mandray zao afatra zao ihany koa na tsy kristianina ary, ny famonjena dia ao amin'i Jesosy mpamonjy ihany, ary ny afahana ho raisina rehefa tonga eny amin'ny raolanitra izy, ny afahantsika miditra any dia ny fananantsika fahamasinana. Zany hoe ny fahamasinana dia ny fanokana tena tanteraka, ny tena, ny fo, ny saina atokana tanteraka zato isanjato, isanandro ho an'ilay nividy antsika tamin'ny rany, ary ho mpanompo ny fahamarinantsika, andevo ny fahamarinantsika. Tsy aroaro amin'izao tontolo zao, tsy ho ankamamy fahalitoana, tsy ankamamy ota, fa ankahala ota, ankahala ny tsy fahamarinana, ankahala izay rehetra tsy avy amin'ny tompo fa hitoetra amin'ny fahamasinana. Afaka tanterahany zany noho ny famonjena izay nataon'i Kristy mpamonjy. Andriamanitra Jehova ray, lay tsy to ny toetrany, inona ny toetrany? Lay El Shaddai, lay Elohim, inona ny toetrany? Masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny, ny tany rehetra. Anisan'ny toetrany tena avo ary mampiavaka azy zay fahamasinana zay. Maro ny toetrany ray ao anatin'ny baiboly, hoe izy dia fitiavana, izy dia afo mandoro, izy dia sarom-piaro, izy dia fanahy, izy dia fitiavana. Fa ny niveriny intelo dia le hoe masina Jehova tompo maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Ary raha toka masina izy, tsy afaka hiary toetra amin'izay tsy masina izy. Ary ny takiny raha hiditra amin'ny fanjakantsika ary hiaina amin'ny sitrapony ary te olona kasitrahany etỳ antany, dia olona miaina amin'ny fahamasinana. Ary ny afahantsika masina dia ny fankatoavantsika ny tenin'ny ray, fandehanantsika araka ny teny ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy fa vao nanota indray mandeha fotsiny Adama sy Eva dia nyroahana tao amin'ny sahetena, satria ny ray dia masina ary marina, ary tsy nankasitraka ota izy, fa nyroahany avy hatrany tao amin'ny sahetena Adama sy Eva. Vao nanota indray mandeha fotsiny Lucifera tany amin'ny fanjakan'ny lanitra, Isaia 4:40 sy ny Ezekiela 20:20, rehefa nisy feboeboana tao anatiny, rehefa nisy fizaozaona tao anatiny, ary nisy fitiavana hoe izy noderaina sy ankalazaina, avy hatrany izy dia naongany Jehova ray niala tany, satria masina Jehova tompo. Rehefa nandeha ny zanak'Israely tany anefitra, le niala tao amin'ny tany Egipta, zay amanjatony maromaro ho any amin'ny tany Kanana, ny tafiditra tao amin'ny tany Kanana zay niala tany Egipta dia roa monja, satria ny ankamaroany dia tsy nankasitrahany ray, satria nahoana? Tsy nanam-pahamasinana, tsy nanana tahotra ny ray, tsy nanana fankahalana ny fahotana, fa nomononmonina ary nijangajanga ary nanakalo ny ray tamin'ny sampy sy ny Andriamanitra tsy izy. Ka roa ihany no tafiditra ny fanjakan'ny lanitra tamin'ireo amanjatony niala tany Egipta, roa ihany no tafiditra azafady tany amin'ny tany Kanana tamin'ireo anjatony maro izay niala tany amin'ny tany Egipta. Masina Jehova ray, ary mila tsy azo ataontsika kilalao zany, tsy azo ataontsika kitoto zany, tsy ambanimbaniantsika sitrinitsiny avintsika zany ka hoe Jehova tompo fitiavana, ka maizy fitiavana mandefitra izy na manota kely mini mandaika kely manao risoriso mijangajanga, manao kolikoly manao tsy fahamarinana rehetrarehetra, dia ikeny ihany fa izy fitiavana. Tandremo fa ray masina indrindra izy, ary tsy miditra ao zay tsy masina. Rehefa nanota, rehefa teraka ny fiangonana, asan'ny apôstôly 5, nanota indray mandeha monjy Ananias sy Safira, nandanga tamin'ny vidin'ny tany, avy hatrany dia maty teo no eo. Ny ray dia masina indrindra, ary tiantsika ho masina tahaka azy ihany koa. Ary ny tonga antsika masina dia ny fandraisantsika ny tenin'ny ray, tsy fidirantsika toko-pivavahana, tsy fidirantsika fikambanana, tsy fidirantsika atoko-ponona, tsy fanaovantsika asa maro isan-karazany no hamasina antsika, fa isika masina dia manao an'izany asa zany, fa tsy hoe manao an'izany asa zany mba ho masina, fa masina aloha dia noho izaho masina dia manao an'izany asa zany.
fa am'izao fotoana le izy mivadika ao anatin'ny fahalotona, ao anatin'ny fiasaram-belatsia, ao anatin'ny tsy fahamarinana, fa takomako amin'ny asany ray, asa fanompona le zavatra rehetrarehetra. Dia iny eritreretiko fahamasina, tsy mahamasina velively iny, fa ny mahamasina dia ty teny ty. Hoy Jesosy Tompo hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Masina ny Tompo. Ny ahafahantsika ho masina, ho tafiditra amin'ny fanjakany lanitra, dia tsy ny fandoavantsika fa folo-karena, tsy ny fifaditsika ny kisohatra na ny biby mivakitro na tsy mivakitro sy ny maro mahazo isan-karazany. Ty teny ty nge tsy andova fanjakany lanitra ho potika ty ho levony ty. Tsy ny fandoavantsika rakitra be sy adidy be no hidirantsika ny fanjakany lanitra. Tsy ny fanaovantsika asa fanompona no hidirantsika ny fanjakany lanitra. Tsy ny fanaovantsika asa maro, fa raha zany no izy dia tsy nilaina nahafatesan'i Kristy mpamonjy teo amin'ny azy fijaliana. Fa zany rehetrarehetra zany dia lasa izany no hitenenana ny olona mba ho voavonjy izy. Aloha avy fafolo-karena fa raha vao tsy maloha ianao dia mahazo heloka ary mahazo ozina ny fiainanao. Fa ny ray dia fitiavana, ary tena ny zavatra takiny dia ny fahamasinana. Na hoe mifadia nyty haniny ity fa tsy mety, fa tsy mandova fanjakan'Andriamanitra ianao raha mihinana nyty haniny ity. Na ataovy zao asa rehetrarehetra zao fa ho voavonjy ianao, mahafoy iza fa voavonjy ianao, mahafoy iza fa ahazo fanjakany lanitra ianao. Fa nahafoy takininona ary any efa misy fahotana atao anatiko, misy fahalotona atao anatiko, misy fijangajangana atao anatiko, tsy manam-pahamasinana dia tsy hidina ny fanjakany lanitra. Nando fahafolo-karena isan-kerinandro ary isaky manam-bola ary kanefa misy fahotana atao anatiko, misy tsy fahamarinana, misy tsy fahamasinana, misy ota ankasitrahako. Hoy mpanao salama hoe raha nankasitraka ota tatao-poko dia tsy ny hainy ny Tompo. Na dia alohako ary ny vola rehetrarehetra, na dia mahafoy trano ary na dia mahafoy ny fotoanako ary kanefa misy fahotana atao anatiko mitoetra, tsy azoko ny lanitra ny fanaovako an'izany rehetrarehetra zany, tsy voavitiko amin'izany ny lanitra. Na dia manao asa fanompona amin'ny fihirana sy ny fitendrena sy ny fietsika maro isan-karazany aza kanefa tsy manam-pahamasinana ako, zany hoe tsy miala ny fahotana fa mankasitraka hota atao anatiko, dia tsy andova ny fanjakany lanitra velively ako. Aiza ho aiza ny misy atsika mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra rehetra, aiza ho aiza ny misy atsika ao amin'ny fahamasinana ve? Fa ny fahamasinana ny mila raisitsika, iainantsika ary ny manamasina atsika dia ny rany Jesosy mpamonjy nalatsany teo amin'ny azo fijaliana hatramin'ny goto farany nalatsany teo, rany zanak'ondry tsisy kilema. Rehefa mibebaka ako, miala amin'ny fahotana ary manaiky marina fa diso ary pitapa-kevitra fa tsy hiverina amin'izany tsony, fa mifona eo anatrehan'ilay Kristy mpamonjy ny amin'ny fahotako rehetra ary manapa-kevitra fa tsy hiverina amin'izany tsony, izy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny rano nalatsany teo amin'ny azy fijaliana ampy anadio atsika, anamasina atsika, anamarina atsika, ary iny no asehony eo anatrehany ray rehefa avytsika eo anatrehany. Tsy ny asantsika no asehontsika eo hatafiditra atsika, tsy ny fanompona no asehontsika eo hatafiditra atsika, tsy mahisika atsika no asehontsika eo hatafiditra atsika ny fanjakany lanitra, fa ny rasoan'ny Kristy izay mandrakotra atsika ahafahantsika hiditra ny fanjakany lanitra. Ary raiso ihany koa ny tenin'ny ray, raiso ny tenin'ny Jehova ray, zay ho fanasy sy fiainana, zay manamasina antsika, zay manamarina antsika. Aokantsika tahaka ny kristianina tany a Bery, izay tsara koa ny toe-panahy no ny tao Tesalonika, satria izay nilazaina azy dia namarininy foana hoe araka ny tenin'ny ray ve zany sa tsy. Ianao koa raha mandray izao teny izao, afaka manamarina ianao ny amin'izany rehetra voalaza zany hoe araka sy ny tenin'Andriamanitra ve zany, araka ny tenin'ny ray ve zany, araka ny tenin'ny Jehova Tompo ve zany. Fa omeko anao ny fahamarinana, lazaiko anao ny fahamarinana, anjaranao ny maramarina an'izany atao amin'ny teny rehefa manana ny fanamasina ianao ny Tompo andresy lahatra anao ny amin'izany. Fa ilayntsika ny fahamasinana, tsy niatso antsika amin'ny fahalotona ny Tompo, tsy niatso antsika amin'ny fahotana ny Tompo, fa hanana fahamasinana izay tsy masina tsy hiditrany. Misy miteny hoe indray mandeha ianao rehefa converti dia voavontsy foana ianao hoe ninninona ataonao rehefa converti ianao. Ina le converti? Ataovy zao vavaka zao, Jesosy Tompo fona manaiky ianao mpamonjiko amin'ity fiainako androany ity, manomboka eo ianao converti ianao izy. Ary rehefa nanomboka eo ianao nanaiky an'i Jesosy Tompo dia voavontsy foana ianao, voavontsy foana ianao.
na inona ataonao tandray fa mamitaka zany ary tsy araka ny tenin'ny ray zany fa raha toa ka nandray ny famonjena kanefa nyverina nakany amin'izao tontolo zao ary nakamamy fahotana indray dia hoy ny teny ao amin'ny hebreo hoe manitsakitsaka n'ilay zanak'Andriamanitra, manitsakitsaka ny rason'ny Kristy, manitsakitsaka ny famonjena ary tsy azo avozana ntsona amin'ny famonjena. Raha ohatra raisitsika ny tenin'ny ray Korintianina 4:7 hoy ny voasoratra Korintianina 4:7 koa raha manana ireo teny fikasan'ireo isika ary malala dia aoka isika anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka ahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Zany hoe ny fatahorana an'Andriamanitra no ahatanteraka ny fahamasinana. Misy milaza hoe nanao an'ilay vavaka ahako dia voavonjy ahako, mpandray aho dia voavonjy ahako, na dia mini manota azy dia milaza ny olona, milaza mpanokon'Andriamanitra vao voavonjy foana ianao. Tandremo fa mety very io famonjena io raha toatsika ka miverina amin'izao tontolo zao, raha toatsika ka misangisangy fahotana, raha toatsika ka mini manota eo anatrehany ray dia very famonjena io. Tahaka le virjiny 5 endry sy ny 5 adala samy virjiny ihany reo, zany hoe fiangonana samy noatsony ny tompo ihany reo ary samy niandry ny fampakarana fa ny 5 nanadino ny famonjena, ny 5 nanala ny fanamasina, ny 5 nanala ny teny ray, ny 5 nanala ny solika dia tsy voavonjy izy fa ny deparany izy 10 samy voavonjy daholo. Hoy ny tompo hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Matoa izy miteny izay dia zay tsy maharitra hatramin'ny farany zany dia tsy ho vonjena. Mamakitsika any amin'ny apokalipsy ihany misy foana any hoe zay maresy ataoko andry ao amin'ny tempoly tsy alo etsony izy, zay maresy omeko anarana vaovao, zay maresy hiara-hinana amiko, zay maresy ho tafiko lamba fotsy madio, zay maresy no anjaka hiaraka amiko. Zany hoe zay tsy maresy dia ho any amin'ny elo, ho any amin'ny fahaverezana. Zany hoe mila mitandritsika fa mila faharetana no miaraka amin'ny tompo ary mila miainao amin'ny fahamasinana, mila miainao amin'ny fahamasinana, mila miainao amin'ny fahamasinana. Aoka tsy hosodokany hoe manana diplôma amin'ny fivavahana na hoe manana diplôma amin'ny théologien na manana karatry ny mpandray na manana asa fanompona na manao asa fiantrana na manao an'izao raha manana an'izany rehetra zany kanefa tsy mampahamasinana dia zava-poana avokoa. Kanefa raha tsy manao an'izany rehetrarehetra zany koa nefa manam-pahamasinana dia manana ny famonjena. Tiatsika ny ray, tiatsika Jesosy mpamonjy ary tia hanamasina antsika izy. Matoa izy mbola tsy tonga dia betsaka ny tia ny iaina amin'ny fahamasinana, hiala amin'ny fahotana ary anaiky tanteraka azy. Samy mandihy ny tenintsika tsirairay avy zay milaza fa zanaky ny ray, zay milaza fa kristianina, mo tena mankahalaota ve? Mo tena mitoetra amin'ny fahamasinana ve? Mo tena mitandrina amin'ny fahamasinana ve? Fa hoy ny teny any amin'ny mpitory teny hoe toko fasiva hoe aoka ho fotsy manjakariva ny akanjonao ary tsy ala menako amin'ny lohanao. Zany hoe le fahamasinana zay ho amintsika ny antompo ary anisa no tiany mpankatoantsika azotsika ny lanitra fa zay mankatoa ny tompo. Mateo 7:1-20 no hiditra ny fanjakan'ny lanitra zay mankatoa no hanana fahamasinana dia ho azy rery ihany ny voninahitra ilay Kristy mpamonjy, Jesosy mpamonjy, tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka.